Fifaliana indray no iarahana amintsika ao anatin'izao fotoana manokana mbola anarahantsika ny fampaherezana mandritra ity herinandro ny fifandraisana ity. Loha hevitra faha4 sahady isika izay miresaka ny amin'ny antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra manamasina. Koa arabaina isika mbola manana tombontsoa izay tombontsoa fahavelomana ahafahantsika mbola mandray ihany koa miaraka manovo ny tombontsoa rehetra zay efa nomanin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Koa na isika izay mijery eo anivon'ny tambazotra antserasera zany eto amin'ny Facebook na miaino manaraka eo anivon'ny radio dia samy atsapa ny fahasoavan'Andriamanitra hoentiny mifandray amintsika daholo. Koa ankehitriny ary alohan'ny rosotsika amin'ny lohahevitra amin'ny ity fotoana ity dia andeha hiaraka iombona amin'ny vavaka izay atao isika. Misaotranao zay ray tsara indrindra zay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay manana fikasana tsara mandrakariva ho an'ny fiainanay ka tsy eto amin'ity tontolo ity ihany fa hitondra hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotranao izahay noho izany ary indrindra ny tombo-potoana zay mbola omenao anay tsy mitsahatra izay mangataka famelan-keloka fahadiovampo indrindra raha hiaraka andray ny teninao, ielolalana tokoa ny fananao masina ka hifantana zay mahasoa anay araky ny fatrapononay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Fifaliana ho antsika ary ny hanohy indray ny fafana mahita ny fomba entin'Andriamanitra manamasina antsika. Efa hitantsika fa izy no manana ny fahamasinana ao amin'ny tenany ary te hanamasina antsika voarina izy. Isika lay azo ambara hoe voary lavo ka nanalavitra n'Andriamanitra noho ny fahotana kanefa dia mampanantena antsika Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny asany dia ho averiny amin'ny laony ny tany ambolohany. Ary taloha keliny zao isika dia nahita fa miasa amin'ny alalan'ny fanany masina izy izay manameloka atsika na ny marimarina kokoa mametraka fahatsapana fahamelohana ao anatin'ny fahotana anankiray izay mety mahazo antsika mba hahafahantsika miala manapa-kevitra misaraka amin'izany. Tsy asantsika ny fahafahana misaraka amin'ny fahotana zay malaky mahazo atsika fa mbola asan'Andriamanitra izany fa manana fahefana manapa-kevitra isika mampiasa ny herin'ny sitrapo. Loha hevitra izay mifampitoya dia hoe ny teniny no manamasina. Ndao vakitsika ny eo amin'ny Jaona 7:10 ka ny 7:10. Anaran'i Kristy manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Andriamanitra no mandray an-tanana ny fanamasinana antsika amin'ny alalan'ny fanamarinana antsika. Efa niresahantsika teto zany fa ny olona anankiray izay mampiasa ny finoany tahaka ny hoe tanana anankiray andraisana amin'ny famonjena dia miditra ao amin'ny drafitr'Andriamanitra izay ahafahana manamarina ny olona ary dia manamasina ny olona mba ho tonga amin'ny famendrehana iainana amin'ny fiainana mandrakizay. Efa hitantsika ihany koa fa ny olona zay manaiky mandray izany fanamarinana izany dia miroso eo amin'ny dingan'ny fanamasinana, tsy mihemotra fa mandroso hatrany. Ary ny fahamarinana araka ny voalaza eto izay ahafahana manamasina dia izany fahamarinana izany no nanamarinana antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zao anefa misy
tombontsoa zay tokony ho fantatsika, tsy tokony ho adinointsika izany. Rehefa miresaka atsika ny amin'ny hoe ny teniny na hoe tenin'Andriamanitra dia mety mahazatra antsika satria izay koa moa no iainantsika am'izao fotoana izao lay hoe ny soratra masina, ny baiboly no tianambara am'zany. Tsy misy fahadisoana akory zany. Fa farafahakeliny de tokony ho misy zavatra roa tokony ho na marimarina kokoa foto-kevitra roa, fatakarana anankiroa zany tsy ho adinointsika. Voalohany, ilay teny dia hatrany am'voalohany. Io teny io lay efa anambara fa tonga nofo. Ary raha manontany antsika hoe iza moa no ambaran'izay teny tonga nofo zay dia afaka mamaly avokoa isika fa Kristy, Jesosy Kristy zay. Ny faharoa, vao resahana ny am'lay antsoina hoe tenin'Andriamanitra, lay voasoratra de tsina zany fa ny baiboly zay eny am-pelantanantsika tsiraray afy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1-7, rehefa miresaka ny amin'ny Mosesy aty amin'ny testamenta vaovao dia toy izao no ilazany azy amin'ny anaran'i Kristy. Izy lay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika. Manambara ny Kristy ilay hoe teny velona satria amin'ny alalan'ny raha teo moa no iorenany zao fivavahana zay iainantsika izao, ilay antsoina hoe fivavahana kristiana. Miorina ao amin'ny Kristy zany de tsy iza akory fa ilay teny velona. Ka rariny loatra na mampiasa ny baiboly aza isika, na mahita aza isika manao hoe tenin'Andriamanitra ity, de tokony ho an-tsaina voalohany aloha hoe ny finoko an'lay teny velona no mampisy vidiny sy mampisy lanjany ity teny texte eto am-pelantanako ity. Ndeny ho jerentsika fa mety mahita ianao ny amin'ny hoe soratra masina, fomba nanoratana an'lay ataontsika hoe ilay soratra zany, ilay texte, fa ny fahamasinana araky ny efa hitantsika hatrany am-boalohany dia Andriamanitra ihany no masina. Fa raha toa ka misy zavatra anankiray teneniny hoe masina io de satria misy antony ao. Efa nijerentsika zay tany amin'ny ataontsika hoe loha hevitra voalohany zany. Ka izao ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny fahamasinany no ahafahantsika manaiky izay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika ho masina. Ka ilay foto-kevitr'Andriamanitra zay ambarany tenin'Andriamanitra no masina, fa tsy ilay ravin-taratasy na ilay foniny na ilay encre zay nanoratana azy sy ny sisa sy ny sisa. Eny na ilay texte akory azy, ilay soratra. Tsy izany, fa ny masina dia ny hevitr'Andriamanitra zay avoaka. Azon'Andriamanitra atao ny mamela antsika hiteny hoe soratra masina, tahaka ny namelan'Andriamanitra antsika hiteny hoe ho an'ny rahalahy masina zay ao amin'ny fiangonana toy izao. Azontsika atao zany, fa tokony ho fantatsika ny manavaka ilay antsoina hoe hevitra masina avy amin'Andriamanitra zay amin'ny finoana ihany. Ary efa nanambara tamintsika ihany koa raha teo fa ny fanamasinana ne ka ara-panahy. Rehefa miresaka isika hoe ara-panahy dia tsy azontsika tsapahin-tanana zany fa inoana. Koa tsy manana hery manamasina antsika zany ny hoe baiboly, fa fitaovana tahaka ny fitaovana rehetra. Ary eto dia alao azava fa tsy mivavaka amin'ny baiboly isika. Tsy mivavaka amina vaingan-javatra isika na zavatra azo tsapahin-tanana, fa mivavaka amin'Andriamanitra isika. Zay no ambara ao amin'ny Jaona 4 hoe Andriamanitra de fanahy, ka rehefa mivavaka aminy tsika de tsy maintsy arak'izay ihany koa, fa ny finoana no miasa. Fa raha toa isika zany miankina
sy to miala am'izay fotokevitra zay ka indro fa manomboka miankina am'lay matière zahatra azo tsapaitanana ny baiboly fotsiny de ho tonga any amin'ny antsona hoe fanompo-tsampy isika misy fahazarana zay tsy fantatro fa efa mba nandalo teo amin'ny fiainantsika zany fa misy karazana fahazarana zay hoe rehefa tsy tena mahita tory ianao ka mahitahita na manofinofo zavatra de alaivo ny baiboly ataovy eo ambany ondana aoka azava ny fotokevitra fa mety tsy olana akory ny anatanteraka an'zany fa tsy manana hery ampahita toromaso mamy atsika ny baiboly tsy manana hery ihany koa handroaka mety hoe ny heriny ratsy ny baiboly fa Andriamanitra no manana ny hery ko aoka tsy fangaro izay zavatra izay ny baiboly raha toa ka omentsika toerana farany ambony raha misy boky maromaro eo de fanajantsika noho ny finoatsika an'Andriamanitra zany dia manaja isika fa tsy manana hery mihoatra noho ny boky hafa izany raha tsy Andriamanitra no mametraka azy eo amin'ny toerany ary zay indrindra ny finoatsika an'Andriamanitra ny finoatsika ny fahamasinan'Andriamanitra no aniketsika ny hevitra masina izay entina sy ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika ko dia manaja izany isika ary tsy manohitra izany fa aoka tsy hivavaka amin'ny zavatra hita maso zany ihany koa no mahatonga atsika hanaiky na de mety manindrona aza ny fomba fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny paraatoka any amin'ny fotopisainantsika indraindray tokoa mantsy rehefa vakina ny tenin'Andriamanitra de ohatrany manitsy avy hatrany to maherihery setra zany ny fiantefany any amin'ny saina sy ny fontsika inona no antony satria zay mihitsy lay tiana ahitsy eo amin'ny fiainantsika ary indraindray lay olona izay mamaky izany tenin'Andriamanitra zany mbola ampiasain'Andriamanitra zany hitondra n'lay teny mety maherihery fiteny anga zavatra mety isy zany dia tonga amin'ny fanoherana ny any amin'ny aty fanahintsika any ka tezerantsika le olona eto dia aza mieritreritra sika hoe ny pastora ihany na ny mpitondra fiangonana ihany no mety hitondra ny tenin'Andriamanitra eo amintsika ka raha manindrotsindrony zany de mety ankahalan'izy ireo sika fa azon'Andriamanitra ampiasaina ny olona rehetra zay afaka mampiasa izany fitaovana izany mety ny olona ao an-tokantrano raitrano amintsika zany mety olona tsy fantatsika ary misy aza eny an-dalana eny olona tsy ampozitsika mihitsy avelan'Andriamanitra hanonona ny tenin'ny soratra masina mba hahafahantsika maka lesona amin'ny alalan'ny hevitra mety olona tsy eritreretintsika mihitsy hoe olona mamy ve ohatra na olona tsy eritreretintsika mihitsy fa io Andriamanitra io dia afaka miasa amin'ny fomba rehetra rehefa eketsika ny fomba fiasany aoka tsy ho baikony ny hita maso isika hoe tsy azoazoko le olona nitondra n'lay tenin'Andriamanitra jerena lay baiboly teny an-tanany azy efa ratsy tsy maninona zany fa ny hevitra masina zay ambara amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany no nambara takatsika amin'ny finoana ao amin'ny Korintianina faharotoko 5 ka ny 7 de miresaka ny am'izany izy manao hoe fa itsika ozy de tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana zany hoe amin'ny finoana no andehanantsika fa tsy amin'ny fahitana aitsika zany no manavaka ny toe-javatra manoloana izany fanambarana izany satria mazana mantsy na de tsara zao aza sy tena mahitsy ho atsika mahasoa atsika ny tenin'Andriamanitra sy ny hevitra zay hoentina zany tenin'Andriamanitra izany fa rehefa baikony lay hita isika de indraindray le olona mitondra azy olona tsy azoazotsika na olona mbola manana olana amintsika indraindray aza noho ny kolotsaina de hoe zay ianao zazakely hoe veny andeha hitondra hevitra hoentina anamboarana amin'ny fiainako za efa niaina teto amin'ity tany ity nandritra
za zao no tokony hananatra anao, mpahazo atsika izany indrindra ho atsika zay efa mahazoazo taona satria toa ohatrany hoe efa manana fanandramana maro isika ka sarotra amintsika ny anaiky ny tenin'Andriamanitra rehefa tao hitatsika fa olona kely fanandramana kokoa noho isika no mitondra izany. Indraindray mila olona manam-pahefana amintsika isika vao anaiky ny tenin'Andriamanitra. Ny fandehanana amin'ny finoana dia manaiky ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra de hiasa amin'ny alalan'io tenin'io anamasina atsika. Mety tena anindrona hatrany amin'ny tonona sy ny tsoka, zay moa le fomba fiteny azy ambaran'ny soratra masina, ka anala mihitsy zay mety mamikitra ny anatintsika any satria ireny mantsy no mahatonga atsika ho taraiky ao anatin'ilay fakapanahy. Rehefa tonga amin'ny fakapanahy de inona ny zavatra miseho satria ao anatintsika lay izy mamikitra ao de lavo isika. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra entitra isika anohitra, kanefa raha tsy eo ny hery ny sitrapon'Andriamanitra izay antsointsika ho vy miaina manosika ny fanapahan-kevitra raisitsika dia iverina foana ny fahalavona eo amin'ny fiainantsika. Ary isika am'izay fotoan'izay no kivo ny farany. So ihany fa mbola ao anatin'ny fotoana zay ahafahana mibebaka isika ary mbola miasa amin'ny fahafenony Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay ahafahana mahatsapa sy mampita amintsika ny hevitra masina izay sitrapon'Andriamanitra ary tsy misy diso zany. Marina izany. Mazana ny maha-olombelona atsika zany moa eto amin'ity fiainana ity. Rehefa zavatra anankiray tenenina mafy amin'ny feo mafy de ohatrany hoe marina. De re tsara zany zavatra zany a. Tadidiko tany amin'ny faritra anankiray misy tsy hotononiko moa le izy fa sao de misy tovolahy zay zany ny mafy feo indrindra. Dia rehefa misy zavatra tiana ho tenenina na tiana ho atao zany a ka hipetraka tsara de atsona izy. Alao nareo no miteny an'izy ity fa nareo mafy feo. Mamitaka atsika eo amin'ny fanamasina zay ataon'Andriamanitra izany foto-kevitra izany. Fa azo atao tsara ny mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra, tsy voatery mitrerotrerona ary tsy voatery mitabataba. Mety misy fotoana ilana ny antsoina hoe ataovy mafy ny antsonao satria amina kalamanjana na amina toerana izay ilana an'izany, fa na ho tononona amin'ny fomba tsotra aza izay ataontsika hoe teny no tononona tany an-kalamanjana izay, rehefa ato amin'ny toerana mifanakaiky de mitovy ihany rehefa raisina amin'ny finoana. Fanandramana zay tiana irosontsika bebe kokoa zany satria fanomezana sarobidy ny tenin'Andriamanitra. Haitsika ny manavaka hoe hatraiza no tokony hatakarana ny teny hoe fahamasinana ao anatin'izany. Fa ny angatana amintsika dia ny ampiasa izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny finoana. Amin'ny finoana. Satria nataon'Andriamanitra hifandraisany amintsika zany. Nataon'Andriamanitra mba amerenany indray amin'ny laoniny ilay voary tany am-boalohany dia ny maha-olombelona atsika izay tsy nanota. Vitan'Andriamanitra ve zany? Mino an'izany ve ianao? Fa fifandraisana mahavonjo ny tian'Andriamanitra apetraka raha nanolotra ny teniny izy. Fa angatana isika mba hamaky izany sy hampiasa izany amin'ny finoana satria fikasana tsara rehetra izay voarakitra ao anatin'ny hevitry ny soratra masina dia na tsy manana fahamasinana ao amin'ny tenany aza izany soratra izany, ny heviny kosa de hevitra masina avy amin'Andriamanitra ary fikasana tsara ho antsika. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao de hiadana. Zany no tenin'Andriamanitra zay efa fantatsika. Io tenin'Andriamanitra eo am-pelantanantsika io, raha mino isika ilay teny velona dia fantsona zay ampitan'Andriamanitra ny toetra ny masina tokoa. Satria ny toetra n'ilay Kristy dia tsy iza fa Kristy ilay marina no entin'Andriamanitra manamasina antsika. Manokana fotoana raikitra isan'andro ary ho an'izany
tenin'Andriamanitra zay natolotra eo am-pelantanantsika izany. Mbola misy ny fotoana vokiso tenin'Andriamanitra ny fosiny saina, tsy hoe tsy enjery fotsiny fa tena ho fiainantsika mihitsy, satria izany ny tanjona. Izany ihany koa no lalana ahafahana mifandray amin'Andriamanitra, manamafy ilay ataontsika hoe tambazotra ampifandraisantsika amin'Andriamanitra, manamafy ihany koa tsy ahafahan'ny fahavalo manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra, dia nomeny antsika ny teniny. Koa mino sy mahatoky aho fa ho antsika rehetra dia raisitsika ho tombontsoa lehibe izany fanomezana sarobidy izany, tsy Kristy irery ihany fa ihany koa ny teniny, ary hiasa famonjena ao anatintsika ny fanamasinana zay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, hitombo eo amin'ny fanandramana mahafinaritra ka tsy ahatonga atsika any amin'ny fanompo-tsampy indray ny fifankazarantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, fa hitombo kosa amin'ny finoana isika, satria asa ara-panahy ny ataon'Andriamanitra amintsika. Tiako ny hitondram-bavaka izany fanandramana manokana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany, mba hanamafy ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika. Tiany ane isika ary manana fikasana tsara izy ho antsika, koa velao hanana asany eo amintsika ny fifankazarantsika aminy amin'ny alalan'ny teniny. Asaina antanandroa isika ary mba hiombona amin'ny vavaka izay atao. Misaotranao zay Tompo Andriamanitra, Andriamanitra be fitiavana, izay manao ny fomba rehetra ifandraisana aminay atanteraka ny fikasana tsara, dia fahamasinana izay ahafahanay hanana famendrena ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha maha-olombelona anay fotsiny Tompo dia misy mandrakariva ny foronana ratsy, ka na efa eo am-pelantananay aza izany teninao izany, de mbola mety ho azo mifakapanahy ihany izahay hiankina amin'ny zahatra hita maso amin'izay tsy ampahin-tanana, fa mampianara anay andeha amin'ny finoana. Ary izany finoana izany no ahafahanay mandray ny tombontsoa, ny hevitra masina avy amin'ny alalan'ny teninao, ka tsy hiankina fotsiny amin'izay hita izahay, tsy hiankina amin'izay voatsapan'ny tanana fotsiny izahay, fa kosa ho ampitombonao ny fanandramana ara-panahy, ahafahanay manatona anao bebe kokoa, hiasanao ao anatin'ny saina zay afaka manapa-kevitra, ka iroso isan'andro isan'andro ny fanandramanay, atakaranay ny sitraponao masina ao anatin'izany teninao zany. Ampio izay Tompo, misy fanapa-kevitra tsy maintsy hialanay amin'ny fakapanahy, fahotana zay malaky mahazo anay, satria tondrony teninao zany dia omeo anay ny hery ahafahanay mahafoy izany fiainana tsy ankasitranao zany. Koa entinay ambavaka zany sy tonononay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika mandrakariva Andriamanitra ary misaotra antsika rehetra ao anatin'ny fiarahana manaraka izao taridalana izao. Marina moa fa raha miresaka eto isika dia tsy akanavaka, manomboka amin'ny tenako zay mizara izany, ary isika rehetra zay miara-manaraka izany. Koa sitrakitsika indrindra ny mbola hiverina eto ao aorianan'izao amin'ny fotoana toy izao, ahitantsika indray lay loha hevitra manaraka manao hoe ny vavaka dia fomba na fantsona na fitaovana iray entin'Andriamanitra ampiasainy hanamasinana antsika. Koa manome fotoana anao indray ary ho amin'ny toy izao, koa ahitantsika ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra mandra-peona tompoko.